A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ny famitina turten Zuman Hazrat Mirza Masrour Ahmad Aidallah Ta'ala Benasri al-Aziz tamin'ny faha 7 volana May 2025. Ireo fanafiana tamin'ny andro mpiainan'ny mpaminany masina sallallahu alayhi wa sallam. Taorian'ny famakena tashahud sy ny taontsy ny suratul Fatiha dia i Hazrat Mirza Masrour Ahmad Aidallah Ta'ala Benasri al-Aziz nilaza fa hoe izy dia handeha hanohy ny resaka antsipiriany ny momba ny adin'ny mota. Nilaza ilay kalifa malalatsika Aidallah Ta'ala Benasri al-Aziz fa hoe nandritra ny ady rehefa niady tamin'ny Romana ny mpino Islam dia nisy miaramila Romana ny atsoatso ny Européen Islam. Nisy mpino Islam Yamenita iray zay niazakazaka nivoaka ary nanapaka sovaliny ilay Romana ary naka ny sabatry n'ilay Romana ary namono azy ary aveo nalaina avokoa ny fiadiany. Rehefa naharesy ny mpino Islam tamilay ady dia nandefa tentana amilay lehilahy Hazrat Khalid bin Walid radiyallahu anhu ary nangataka izay nalainy rehetra mba hangonina ao amin'izy ireo ny zavatra zay niazo tamin'ny babonady. I Hazrat Khalid bin Walid radiyallahu anhu dia napafantariny Hazrat Auf radiyallahu anhu fa ny toromarika dia ireo zavatra izay azo tamin'ny babonady dia homenan'ireo mpandresy tamilay ady. Ka nilaza Khalid bin Walid radiyallahu anhu fa homena azy ireo izany. Fa mpaminantsika masina sallallahu alayhi wa sallam dia nanome toromarika ny Hazrat Khalid bin Walid radiyallahu anhu mba hamerina ny zavatra izay niazo tamin'ny babonady ho an'ny mpino Islam Yamenita. Ka nilaza i Hazrat Auf radiyallahu anhu fa efa nilazany zany izy ary marina tokoa ireo zavatra zay nolazainy. Ka naseho teo anatreny mpaminany masina sallallahu alayhi wa sallam indray ny raharaha ka nanome toromarika ny Hazrat Khalid bin Walid radiyallahu anhu mpaminany masina sallallahu alayhi wa sallam mba tsy hamerina ny zavatra babonady ho an'ireo mpino Islam Yamenita. Nataony mpaminany masina sallallahu alayhi wa sallam izany mba hampianatra lesona fa tokony hanaja ny mpitarika izay voatendry. Nilaza kalifa malalatsika Aidallah Ta'ala Benasri al-Aziz fa hoe nandritra ny adin'ny mota dia nisy iray tamin'ireo zavatra niazo tamin'ny oady io dia niperatra volamena izay natolotra tampaminany masina sallallahu alayhi wa sallam izay nolazainy Hazrat Jubair fa nomena azy izany avyo. Mbola nilaza kalifa malalatsika Aidallah Ta'ala Benasri al-Aziz fa hoe araky ny voalazany Hazrat Khalid bin Walid radiyallahu anhu dia nanapaka sabatra 7 izy nandritra ny adin'ny mota. Voaraikitra tamin'ny tantara fa 3 lahy nisan'ireo mpino Islam tamin'ny adin'ny mota ary 2 hetsy koa ny isan'ireo Romana tamin'ny adin'ny mota. Ny fahazahoan'ireo mpino Islam ireo zavatra babonady io no famantarana fa naharesy tokoa ireo mpino Islam tamin'ny adin'ny mota. Mbola nilaza kalifa malalatsika Aidallah Ta'ala Benasri al-Aziz fa hoe tamin'ny andro namonoana Hazrat Ja'far radiyallahu anhu dia mpaminantsika masina sallallahu alayhi wa sallam dia nangataka ny zanakilainy Hazrat Ja'far mba hoentina eny aminazy. Ka rehefa nitomany ilay ankizy rehefa tonga teo anatrehany mpaminany masina sallallahu alayhi wa sallam dia nanontany ny mpaminany masina sallallahu alayhi wa sallam raha toa ka maty ny rainy Ja'far radiyallahu anhu. Ka namaly azy mpaminany masina sallallahu alayhi wa sallam hoe nomena satra boninaitry ny martiora ny rainy i Hazrat Ja'far radiyallahu anhu. Ary aveo mpaminany masina sallallahu alayhi wa sallam dia nandefa sakafo an'ireo fianakaviany Hazrat Ja'far radiyallahu anhu rehefa nisaona ny fianakaviany. Aveo dia nilaza kalifa malalatsika Aidallah Ta'ala Benasri al-Aziz fa hoe i mpaminany masina sallallahu alayhi wa sallam dia nandeha teo amin'ny minimbary na hoe pipilitra mba hapafantatra ireo olona mikasika ny fahafatesany Hazrat Zaid radiyallahu anhu sy Hazrat Ja'far radiyallahu anhu sy Hazrat Rawa radiyallahu anhu.
Nampitan'izany vaovao izany mpaminany masina sallallahu alaihi wa alihi wasalam da dia mbola tsy nahazo teny avy amin'ny any amin'ny sahanady izy. Efa nambara taminazy nefa izany amin'ny alalan'ny nofy fa misy olona izay martyra voalohany izay maty tamin'ny ilay ady. Avy eo ilay kalifa malalatsika Allah Ta'ala bin Nasrul Aziz dia nakateny izay avy amin'ny teny Hazrat Mirza Basreddin Mahmud Ahmad radiyallahu anhu, izay nanazava fa rehefa horaisina ao Madina ny tenin'ireo martyra amin'ny ilay ady dia hisaona ny fianakavian'ny ireo martyra araky ny fetra voafaritry ny fampianarana islamika. Avy eo kalifa malalatsika Allah Ta'ala bin Nasrul Aziz dia niresaka ny fanafian'ny Hazrat Amr bin An-Nas radiyallahu anhu rehefa nahavoaray feo ipaminanitsika masina sallallahu alaihi wasallam fa ireo foko avy amin'ny fokon'ny Banu Qurayza dia hanafika na manakorotana ao Madina. Dia mpaminany masina sallallahu alaihi wa alihi wasallam dia nanendry any Hazrat Amr radiyallahu anhu mba ho pitarika ireo mpino islam zay miisa 3,000 ka nanome sainam-pirenena fotsy sy maintana Hazrat Amr radiyallahu anhu mpaminany masina sallallahu alaihi wasallam mba ho entiny. Ka rehefa nahitana ireo mpino islam ireo fahavalo dia nilefa avokoa afatsy ireo kely anisa no niatrika niady, ka navorona ireo mpino avokoa ireo zavatra azo amin'ny babinady ary niverina any Madina izy ireo avy eo. Avy eo kalifa malalatsika Allah Ta'ala bin Nasrul Aziz dia nitantara koa ny fanafiana izay nataony Hazrat Abu Ubaida bin Al-Jarrah radiyallahu anhu. I Hazrat Ubaida radiyallahu anhu dia voatendry mba ho pitarika ny ropino izay miisa 3,000 ary Hazrat Omar radiyallahu anhu dia tao anisany ireo miaramila 3,000 izay nentiny Hazrat Ubaida radiyallahu anhu. Ka ity fanafiana ity dia fiarovana ireo karavanny ireo Quraisia izay ampijaliany ireo fokony ireo Juhaina. Avy eo kalifa malalatsika Allah Ta'ala bin Nasrul Aziz nilaza fa mbola hanoy sy hitantara ireo fisehon-javatra tahaka ny faharesenany ireo Maka izay natao tao Maka ny fisehon-javatra izany amin'ny hoavy. Avy eo izy dia nivavaka an'ireo Pakistan sy ny Indien izay tsy mifanaraka amin'izao fotoana izao. Avy eo kalifa malalatsika dia nampirisika koa mba hivavaka an'ireo vahoaka ny Palestiana mba ahafahan'izy ireo miaina sambatra sy ampilaminana satria izy ireo dia roasina miala ao anatin'ny firenenan'izy ireo.